mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy indray tratran'izao fotoana manokana isantsika ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity ity. Miarahaba anao isa tokantrano indray ary mamerina fisaoranao antsika izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao ny irina dia hitondra zava-tsoa anao any ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakisika. Raha ny tsara ny izan-danitra mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fitantananao sy ny fanambinanao anay. Hianatra ny teninao izay ankehitriny dia mangataka aminao Tompo. Hoeto aminay ka aoka ny fahasoavanao. Andrakotra anay mandrakariva. Anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe hazavay ny fanahy. Indray andro raha nianatra tao amin'ny trano famakiam-boky ny Université Martin Luther dia tonga teo amin'ny keon-dalan'ny fiainana izy. Nahita dika mitovy amin'ny Baiboly amin'ny teny latina anatiny manko izy. Tsy azo an-tsaina akory ny fisian'ny boky ohatran'io talohan'izao. Tamin'ny fahafinaretana feno namakiany toky tsirairay, ny andininy tsirairay, talanjony izy ny amin'ny fahazavahana sy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa namaky an'ireo pejy an'ilay boky izy dia nanazava ny sainy ny fanahy masina. Tsapany fa nitarika azy ny fanahy masina satria ireo fahamarinana no amazin'ny fomban-drazana dia toa nyseho mazava avy teo amin'ireo takelan'ny soratra masina. Izao ny saratany raha nanondra ny fananjamana voalohan'ny ainana tamin'ny Baiboly izy hoe raha mba omen'Andriamanitra boky toy izao aho izy mantsy. Izany hoe tena faniriany lalina tokoa. Ny tena manan-danja lehibe ny ao amin'ny Jaona 4:4 faha 1 ary Petera 2:1 izay asaiko ianao maky azy ny amin'ny teny voalaza makasika ny tenin'Andriamanitra dia ny fanomezan-toky. Fa io fanahy masina izay manindry-mandry an'ireo mpanoratra ny Baiboly ihany no mitaritarana antsika ho amin'ny mpamakiana ny soratra masina. Izy no mpanazava ny fahamarinan'Andriamanitra. Indrisy anefa fa maro ireo mitonona kristiana ankehitriny manamaivana ny mahavy amin'Andriamanitra ny Baiboly fa manasongadina kosa ny maha olombelona ao anatiny. Tsy azo ny Satana atao intsony mantsy ny manakana antsika tsy hamaky Baiboly. Dia fomba hafa manaraka mahomby indray no asehony esoriny ny toetra mahavy amin'Andriamanitra ny Baiboly ary ataony tahaka ny asa soratra tsara fotsiny izany na ratsy noho izany. Ataony fitaovana famoretana hifehezana ny vahoaka ara-pivavahana. Hitan'ireo mpanavao fivavahana mazava fa ny fanahy masina dia tsy ny mpiretra, tsy ny mpitary-pivavahana na ny papa, tsy ireny no mpanazava tsy mety diso ny soratra masina. Nisy fifanankalozan-kevitra nahaliana teo amin'ny John Knox, ilay mpanavao fivavahana Ekose sy Marie, mpanjaka vavin'ny Ekosy, voarakitra tsoratra izy io. Izy Marie hoe ianao mandray ny soratra masina amin'ny fomba anankiray ary ny mpampianatra katolika romanina mandray azy amin'ny fomba hafa. Hoy izy hozy izy ny noko ary iza no hitsaran'izany. Aoka ino an'Andriamanitra izay miteny amin'ny fomba mazava miteny ianao hoy ny navalin'ny mpanao fanavao fivavahana. Amin'izay tafahoatra noho ny tenin'Andriamanitra dia aoka ianao tsy ino na ny andaniny na ny ankilany. Mazava ho azy ny tenin'Andriamanitra ary raha vao maizimaizina amin'ny toerana anankiray dia ny fanahy masina izay tsy manohitra ny tena no vinanao manazava an'izany bebe kokoa amin'ny toeran-kafa. Hany ka tsy mety hisy fisalasalana ho tafatoetra afa-tsy amin'izay mikiry biby janona ho eo amin'ny tsy fahalalana irery ihany. Noho izany dia zava-dehibe ihany koa no hatsapatsika tokony hiverina ary koa handray fa ny tenin'Andriamanitra, ny teny rehetra izay voasoratra amin'ny ao amin'ny Baiboly izany dia avy amin'Andriamanitra ary masina izy ireny, avy amin'ny tsindriman'Andriamanitra
ary manana ny fahamasinana, tsy azo ampitahina amin'ny boky hafa, tsy azo raisina na hoe entina vakiana tahaka ny boky tantara na nosoratan'olo hafa, ary mety misy zavatra tsy ho azy ao anatiny raha tsy mandeha eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy-masina rery ihany. Azonao atao ny mamaky azy ary asaina isika mamaky azy isan'andro mba hiasan'ny fanahy-masina ao am-pontsika. Amen. Afakisika renay tsara andrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra anao ihany koa ny amin'ireo mpanavao fivavahana rehetra nomenao. Ankehitriny izahay mahazo ny famarinana izay avy aminao, tadiavin'izy ireo dia ampioko izay anana fotom-pisainana mikaroka, indrindra ny fifandraisana aminao, indrindra ny fahalianana ny amin'ny famarinana sy ny amin'ny fanjakanao. Dia aoka ny ho tokantrano hanjakan'ny fiadanana, ny famarinana fikatsana ny teninao ny tokantrano tsirairay avy misy anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.